efa ao anatin'ny Repoblika faefatra ve ny firenena amin'izao fotoana izao sa mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita io ny fanontaniana mbe ao an-tsain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao nankalazaina androany ihany koa mantsy ny tsingeritaona faharoa ny nijoroan'ny Repoblika faefatra manana ambarany sy mahakasika an'izay Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Anisany mbola metrahany mpanara-bavao fanontaniana ny hoe tena efa ao anatin'ny Repoblika faefatra ve ny firenena sa tetezamita. Raha nametrahany io fanontaniana io Andriamatoa Augustin Andriamananoro izay tompona andraikitra voalohany tamin'ny fampelezan-kevitra fampandanina ny eny tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka dia toy izao ny valiteniny. Efa ao anatin'ny Repoblika faefatra isika saingy misy le atao hoe disposition transitoire izany hoe isan'ny fandaminan-draharaha atongavantsika amin'ny fampiarana ireo andinin-dalàna rehetrarehetra ao anatin'ny lalam-panorenana zany mba hafeno tanteraka ny fepetra mba Repoblika faefatra izany hoe misy ireo androm-panjakana ny joro amin'ny alalan'ny fifidianana eo anivon'ny parlemanta izany ny ao anivon'ny fiadidina ny Repoblika dia olona voafisy voafidy-bahoaka ka mazava moa zany ny tetiano kehitriny izay nomeny ny eo anivon'ny komity manokana mahalo tena mikasina ny fifidianana ny senita izany fa amin'ny valo mey izao izay nakatoaviny sadika amin'ny farany volina farany teo no ahafahantsika mametraka zany ny tatiandro irosotsika anatanteraka zay fa metrahana ny androm-panjakana amin'ny alalan'ny fifidianana izay. No Marian'Andriamatoa Augustin Andriamananoro fa tao anatin'ny latsabato malalaka ny nampandaniana ny lalam-pandrenana tamin'ny volana Novambra 2024 ary tamin'ity fankalazana ny faharoa taonan'ny Repoblika faefatra ity dia nomendanja ny mpanakanto tamin'ny alalan'ny fitokanana ny Coliseum.